Ny malagasy amin'ny ankapobeny tsy de tia olona loatra amin'ilay ohabolana hoe mitsipado lakany tany. Hatram'izay ka hatram'izao zany dia tsy de tafarina loatra lay endrika Andriamatoa sary an'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina, lay com tiantsika ho tenenina, lay communication tiantsika ho tenenina am'izay fotoana zay fa tsika tsy resaka ny hoe fampandrosom-pirenena sy ny sisa sy ny sisa. Raha fitinitsika zany de hoe teo ny kafoy azy tamin'ny resaka investiture tsy fa tsy nahatsanganana prime ministre, teo ihany koa ny lazany mapara hoe mamadika ianao, teo ihany koa ny forcine mikasika ny hoe atao zay aresiny mapara ara-taremarika nanaovana zay fomba rehetra ampandresena ny plateforme pour la majorité présidentielle hatramin'ny omaly mbola nisy tentative an'izany teny amin'ny bisy ary matetika moa dia amin'ny alina reto olona reto no mifidy. Zay zany no tiantsika resahana amin'ny tapany voalohany hoe nisy an'izay rehetrarehetra zay. De inona ny zavatra miseho tao anatin'ny 4 ora ozy ny gazety amin'ny ankapobeny, gazety amin'ny ankapobeny no miteny an'izay déclaration de guerre de Rajaonarimampianina, ohatra zany ohatra resahantsika fotsiny zany. Amin'ny ankapobeny zany ny gazety androany dia sany lazany amin'ny hoe mietsika Andriamatoa Rajaonarimampianina manao zay andresena ny mapara ary mieritreritra fa andray am'izay ny iseho amin'ny maha-président ny république azy. Ratsorina de hoe tao anatin'ny 4 ora tao anatin'ilay filan-kevitra ministra dia nanao démonstration Andriamatoa ery Rajaonarimampianina fa eo ampelantanany ny rara miseho miaraka amin'ny chef de corps sy ny mpitaritafika milaza zany fa za de toanany tafika ary zay nambarany mpanao gazety rehetra zay ao ambadika Andriamatoa ery Rajaonarimampianina ny tafika. Misolona ny ACC anankitelo, membre ny ACC anankitelo ary mieritreretiny zany fa hoe vonina ny ady am'izay aka zay alefanareo efa novako io ny ACC. Notazonina Andriamatoa Belgique sy ny gouvernement satria za tsy voatery an'endry prime ministre zao katriny zao fa afaka miandro zany. Zay lay eritreretina hoe guerre, zay lay eritreretina hoe déclaration de guerre amin'ny mapara. Mbola misy fanampiny na moi na interdit de sortie du territoire Andriamatoa Mamoravatomanga. Zany hoe za tsy manana kavana amin'ny resaka fitondrahana ny firenena fa hoazako raha vao fantatro hoe zao. Zay le communication tao anatin'ny 4 ora. Ny zavatra tiatsika ho azavaina amin'ity atoandro ty de tahaka zao. Voalohany mety déclaration de guerre zay fa ny fanontaniana petraky tsika amin'ity atoandro ty de ny hoe mety ho an'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina ve manatsara endrika an'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina ve ny manao déclaration de guerre iray volana ao aorianany anaovany fianianana. Mety amin'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina ve
ny mampiseho sahady mampitandrina ny mpanao gazety ny aminy hoe tsy mety ny ataonareo fa andray ny andraikitra zahay mety amin'Andriamatoa R Rajaonarimampianina ve ny mandefa interdit de sortie de territoire IST ho an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga raha izay ray volana lasa zay ndeha ataontsika hoe 2 volana lasa tao anatin'ny propagandy fa tsy nahita an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga niarany vory tamin'Andriamatoa Joe Barson niarany vory tamin'Andriamatoa Henri Rabarinjaka niarany vory tamin'ny ekipa n'Andriamatoa R Rajaonarimampianina manao kajikajim-bola ny aminy hoe atao ahoana ny zatsy atao ahoana ny zaro mahita ny endrika Andriamatoa Mamy Ravatomanga miarakivikivy amin'ny mpiaraka amin'Andriamatoa R Rajaonarimampianina eo amin'izay itadiavana vola amatsina ny propagande n'Andriamatoa R Rajaonarimampianina raha tsy raisitsika ny mampandraraha n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga ny aminy hoe mety ho amin'Andriamatoa R Rajaonarimampianina ve no mampiseho ray volana ao alohan'ny ao arinan'ny investiture fanenjehana mpandraraha anankiray zay fantatra fa ny arenany rehetra eto Madagasikara raha mpamon'olona ka hoe andeha hitsoka ny Madagasikara dia aza vela hitsoka raha nangalatra gaigila dia marina zany fa ny arenan'Andriamatoa Mamy Ravatomanga zay fantatritsika rehetra fa eto Madagasikara ndeha ataontsika hoe tsika zany tsy malala zay any ivelany ihany fa ny zavatra hitatsika aloha dia fa amina miliara miliara ny moralité voalohany ilay olona niaraka ny vory taminao tamin'ny famatsiana ny propagandinao fa ny faharoa ny endriky ny fanjakana zay tonga dia EIST no avoaka ny tribunal tsy mbola fantatra na misy na tsisy ny fanadiadina mbola tsy fantatra na misy na tsisy ny mise en examen mbola tsy fantatra na misy na tsisy ny zavatra fahatelo mety amin'ny endriky Andriamatoa R Rajaonarimampianina ve ny fanolona ny membre ny ACC telo satria ny antony de tsotra ny ACC teo aloha rehefa nampamakina 2+2 = 4 de tsy mety niova ny aminy hoe rehefa 2+2 = 4 fa nisy olona anankiray taty warina taty ivelany zay natsona hoe Eric Rakotoarso nanaiky namaky hoe 2+2 = 5 de niraisina le Andriamatoa Eric Rakotoarso satria rehefa tonga ao anaty ACC io a de afaka ilaza hoe 2+2 = 5 matikisy ianao Andriamatoa Flo fa 2+2 = 4 fa le ACC anao teo 2+2 = 4 amin'ny foana zany hoe ilay notendrena Andriamatoa Eric Rakotoarso de fa tsisy olona tsy nafantatra azy fa partisan tsy nisy olona tsy nafantatra azy fa à travers namakiny lalam-pandrenana tsy nisy olona tsy nafantatra fa momba n'Andriamatoa R Rajaonarimampianina izy ary tsy nisy tsy nafantatra fa santsipaka zay voalazany ACC teo aloha ny tenany mety amin'ny sarin'Andriamatoa R Rajaonarimampianina ve ny fanesorana membre ny ACC izay tsy afaka manolo ny magistrat satria amin'ny volana mars vao misokatra ny session tsy natsona ny solombavam-bahoaka an'olony azy fa de zao aingana be aloha tsy maintsy ampidiry ny ty Andriamatoa Eric Rakotoarso ty satria tiany mba hanmpahalalana samy laza hoe 2+2 = 5 ka rehefa tsy mety voova ny nombre ny mapara natao zay fomba rehetrarehetra 49 + 26 = 75 natao zay fomba rehetrarehetra fa 49 + 26 = 75 ka ity misy Eric Rakotoarso io manao magie io mahita zavatra hafa satria io no atsona hoe manampahaizana indrindra
amin'ny droit constitutionnel ary rehefa manam-pahaizana indrindra amin'ny droit constitutionnel ny teny hoe azo tsy rarahina ny décision sy ny avia ny ACC basta aingana be midiry anao manatsara ny endrika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ve zany amintsika miteny zao zany eo lay tiako atongavana amin'ny tapany fahatelo ny famakafakana na lay teny hoe en guerre Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy mety aminy zany tsy mety amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany tsy ady amin'ny mpanao politika tsy ady Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de filohan'ny repoblika na iza naikan'izany na tsy iza naikan'izany tsy voatery ho démontrena fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de filohan'ny repoblika ny fomba rehetrarehetra mahafilohan'ny repoblika n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de efa feno namenazy ny pouvoir teny avoloha nanao investiture izy teo anoloana ny ACC ary efa mipetraka amin'ny biro-panjakana rehetra ny sariny eo ampelantanany ny mahafilohan'ny repoblika azy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia chef suprême ny forces armées tsy mila démontrena zany tsy mila aseho zany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izy no faratampony filoha faratampony tafika malagasy na iza faly na iza tsy faly zany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia filohan'ny malagasy rehetra tsy voatery ao anatin'ny gouvernement ny mouvance Rasalama vao filohan'ny malagasy rehetra izy tsy voatery ao anaty gouvernement ny MMM vao filohan'ny malagasy rehetra izy vao nininy izy nanolona ny ACC dia filohan'ny malagasy rehetra izy ady hevitra politika ny resaka ataotsika hoe resaka réconciliation hoe resaka ouverture sy ny sisa ny zavatra tokony naseho zany atraminy nanaovan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina investiture de ny ifehezan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny fahefana nomeny ny lalam-pandroenana azy ny tokony fehezany ny tatanany fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny nahatsanganany gouvernement ao anatin'ny fotoana fohy nanodonana tamin'izay tsy tokony hisy azy tsony zany teteza mitay zany zany premier ministre Omer Bersika zany gouvernement ny teteza mitay zany tokony démonstration nataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary izay lay ozytsika hoe image tokony nomena ny vahoaka malagasy tokony nomena ny mpanao politika malagasy tokony nomena ny manodidina azy tsy tokony seho zany plagia zany tsy tokony seho zany stade tsy feno zany tsy tokony seho zany facture Andriamatoa Claudine 2,5 milliards zany tsy tokony seho ny forcine azahoana isa marobe ao amin'ny assemblée tsy tokony seho zany sary naseho an'ny gazety nylazain'ny gazety rehetra hoe député mizara volany anaty toalete zany tsy tokony seho nilazany samy film hoe président aza mikitika andreo 354 ireo anao vao mikitika andreo anao dia maloto ianao tsy tokony seho zany hoe IST avy atrany an'Andriamatoa Mamoravatomanga zany satria com zany matsy lay com zany le communication ilazana manao hoe za dia tsy manakavana fa ozy ny rahavavy lalatina zay tao amin'ny radio Free FM hoe herinandro zay no niresahan'Andriamatoa Claudine sy ny facture fa tsisy olona nietsika na anankiray ary tsisy olona teny na anankiray ary ndroandro zay no niteny président mpitary DG samy film hoe aza mikitika andreo fiarakodia reo anao Andriamatoa président fa fantatrika am'izao fotoana zao araky ny filazan'ny gazety de hoe iaingy any atao masina ireo 4 350 reo zany manaratsy endrika an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina
mana raha tsy endrika azy zany. Ny zavatra tsika resahana de tsotra. Ny endrika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tam'izay ny safidianany vahoaka malagasy azy, tam'izay fianianana nataony teo Mahamasina, dia tokony olony fanjakana tandalana ho izy, zany hoe manaraka ny constitution, manao anak'Andriamaso zay voalaza ny constitution. Tsy Andriamatoa Leonidas no ampatsiahy atsika hoe tokony anendry Premier Ministre Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ary zany de tokony anaraka mpitsipitso ny lalam-pandrenana. Ny fialana ny tsy fanendrena Premier Ministre amitsika am'teny zao, raha tena marina ny filazan'ny mpahalalana faratampony Eric Rakotoarisoa fa azonao ataony manendry Premier Ministre, fa tsy tokony anaraka an'izany avy zany ianao. Raha azo ataony araky ny filazan'Andriamatoa mpahalalana faharoa goavana indrindra Andriamatoa Honoré Rakotomanana hoe tsy misy ilana ho an'izany avy zany, fa tonga de zao ka maninona moa tsy najoro lay Premier Ministre, fa maninona ny mbola mitazonina Andriamatoa Berzika izay ozy ny mpanaradian'Andriamatoa Honoré Hery Rajaonarimampianina. Tsy mila olona tao anaty teteza mita isika, redoublement zéro. Fa amitsika miteny zao redoublement 100%. Au lieu de redoublement zéro, redoublement 100%. Tsisy ny hetsika manomboka hatramin'Andriamatoa Berzika. Fa de zao eto daholo ndray aloha ny CNT sy ny CST ny ala, ny filohan'ny radio la ny ala, fa itika menakavy miara misaika, miara komana. Izay lay nolazaina hoe redoublement zéro. Raha ohatra ka marina ny fanazavan'Andriamatoa Eric Rakotoarisoa, raha marina ny fanazavan'Andriamatoa Honoré Rakotomanana, ka maninona ny tsy ajoro ny Premier Ministre ny anarana zay tian'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tendrena. De am'izay mba misy sary afaka aloha, fa manahirana n'izao tontolo zao, manahirana ny etika politika, manaiky itsika rehetra. Tsy voatery hisy daty zany, ary ao anatin'io lalam-pandrenana io jamais misy daty ka manao hoe ny fananganana an'izao de tsy maintsy ao anatin'ny 48 heures, ny fanaovana ny fianianan'ny filohan'ny Republika de tsy maintsy ao anatin'ny 15 jours, ny fananganana ny azao de tsy maintsy ao anatin'izao. Tsy misy an'izany ao anatin'io, fa zao ny etika politika de milaza foana manao hoe lany ianao président de manendry gouvernement, ianao manendry Premier Ministre de manendry gouvernement. Zany de tokony eo amin'ny efatandro eo raha ny ivelany, satria zareo efa afaka mikabary politika sy ny adila politika. Aty Afrika eo amin'ny 10 andro eo, 10 andro. Tsika malagasy moa de fantatra ihany, tsika raha mora lava io de tsy maninona reny deo ataotsika ray volana, zany hoe omaly zany de mba tokony voatendry lay Premier Ministre, ka tsy maninona na anaraka ny tendry manam-pahaizana retsy. Ny sasany moa rehefa mitsiditsidika radio sy television nilaza boba maro samihafa dia lasany amin'ny ACC, satria araka nambarantsika teo hoe capable miteny hoe 2 + 2 = 4. Dia miandro ny toeran'Andriamatoa Honoré Rakotomanana ndray tsika am'izao fotoana zao, afaka herinandro de tsy maintsy aheno tsika hoe Andriamatoa Honoré Rakotomanana dia mpanolotsaina manokany filohan'ny Republika mikasika ny interprétation hafahafa ny lalam-pandrenana. Ny zavatra tiatsika resahana amin'izao atoandro zao, lay everina fa fandraisan'Andriamatoa Andry Rajoelina raha raisitsika fomba fiteny hoe niraisiny amin'ny tandrony am'izay lay fitondrana lay omby ka ampisehony am'izay. Tsia ny fietsika rehetra niraisina natao maly, tsy manatsara endrika n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Échec, aveu d'échec ny amin'ny hoe tsy fahatsanganan'ny Premier Ministre. Na ianao anendry Premier Ministre avy amin'ny mapara satria ozy ianao hoe manaraka lalam-pandrenana, dia arao ny lalam-pandrenana hatramin'ny farany. Tendreo zay olona tendren'ny mapara, revokeo afaka 3 volana rehefa hitanao fa manao faute grave. Na ianao tsy anaraka lalam-pandrenana satria fa misy manam-pahaizana mihoatra noho ny
nivoaka tany Arvara tany miara-miasa aminao dia tendreo zay tianao tendrena na Jules Etienne na Belgique Andriamatoa Belgique zay milaza fa andeha mpianatra amin'ny université fa tsy miraraha zany sezay zany na zay olo-kafa tianao tendrena satria efa zay ny nambarandreo manam-pahaizandreo fa ny fandraisana indray an'io gouvernement efa nieritreretina fa ho anao ny affaire courant io tsy manatsara tsisy olona miteny aminao hoe tsy azo atao zany tsisy olona miteny hoe tsy azo atao zany fa manaratsy tare ka izahay malagasy izahay vahoaka malagasy raha ohatra kosa ny endrika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina communication resahantsika am'izany dia iaratsy lava isanandro sonandro zao tsy ekeny vahoaka malagasy zany satria ny filohan'ny Republika Malagasy dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy misy olona roa eto président de République raha ihany président de République izay le nambarako hoe tsy voatery anao démonstration Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe Jean président Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina efa président efa misafidianany malagasy président fa ny problème dia hoe ahoana no ezaindreo manodidina azy reo fa tsy ho isanandro lava izao manaratsy an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny filazana fotsiny ndray-bava manao hoe misy mpanao gazety nde tsika piatra lalàna amin'ny mpanao gazety sarotra ny manendrika mpanao gazety ny mpanao gazety enjehana de ny mpanao gazety manao hoe eto amin'ty onjam-pety io ako sanatriny vava de hoe andao tsika anamboatra bomba fa raha ohatra azao ka miteny hoe tsy mahay Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mbola aviako zany opinion ako zany tsy azo enjehana am'izany raha miteny aho hoe tsy mahavita azy ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mbola opinion zany mbola liberté d'expression zay afaka miteny an'izany ny olona rehetrarehetra eraky Madagasikara na mpamboly na inona afaka miteny hoe mahay Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina na miteny hoe tsy mahay Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mba fantatsika ny zavatra nolazain'ny TV Plus mikasika an'Andriamatoa Andry Rajoelina nandrika na filohan'ny teteza mitazy mba azotsika saintsaina ny zavatra nambara ny TV Plus Ramatoa Ntina Realy mikasika an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa izao na ianao demokraty na ianao tsy demokraty na ianao demokraty da ditsika tsara tamin'ny tapabolany zay nilaza ny mpanao gazety rehetra tany États-Unis fa Obama ony de sipany Beyoncé fa nisy mpanao gazety nitorina ve tany États-Unis na iray ary nisy mpanao gazety nenjehana ve tany États-Unis na iray ary Obama ony sipany Beyoncé rehefa nilaza ny mpanao gazety anankiray tao Frantsa hoe i François Hollande ane ka manenjika sipa mandeha amina scooter manao kasika ao amin'ty trano ty de ty ny sipany fa nitory ve Andriamatoa Hollande tsy nitory Andriamatoa Hollande tsy nitory Andriamatoa Hollande fantatsika tsara rehefa misy manifestation reny any andafy misy nitoraka voatabily François Hollande ry Sarkozy nisy nitoraka ataotsika hoe Lafarine taditsika tsara tamin'ny Ayrton tamin'ny andron'ny Sarkozy fa tsy tamin'ny Ayrton nisy olona nanopa i Sarkozy fa tena nanopa koa Sarkozy casse-toi pauvre con tam'le nanopa azy fa tsy nisy ninona na ianao demokraty na ianao tsy demokraty ary ny manaratsy endrika indrindra ny mpitondra anankiray na ny gouvernement ray na ny régime anankiray de ny fietsiny manoloana ny mpanao gazety satria amin'ny tandrefana amin'ny liberté d'expression amin'ny fahafahana voalazany lalam-panondroenana ny tsy maintsy anomezana ny vahoaka vaovao
amin'ny fahafamiteny amin'ny fanomezana hevitra dia arovany zao tontolo zao zany ka sarotra ny laza hoe manomboka eto dia mikitikitika an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany manomboka eto dia vie privée anay zany manomboka eto dia mioko zany manomboka eto dia mikitikitika mitady anonga-panjakana zany ho sarotra amin'ny fanjakana ary rehefa mihetsika le fanjakana am'izay nana raha tsy endrika ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina izay nolazaina foana fa hoe tsy misy liberté d'expression na de fa nilaza artsika fa ny nitory Andriamatoa Lalatina dia tsy resaka fanjakana mihitsy fa resaka privé tamin'ny fotoanandro fa izay natao rehetra mikasika ny Andry Rajoelina Ramatoa Mialy Rajoelina zay natao Andriamatoa Ontina Realy fa tsy nitory Andriamatoa Andry Rajoelina na indray mandeha ary fa de zao enona fotsiny marary ny sainao fa enona fotsiny satria enao te hiteny hoe demokraty aka ka na dia atao zay fomba rehetrarehetra atao zay teny rehetrarehetra mamparary an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa zao rehefa demokraty enao de matate rehefa mitondra firenena enao de matate rehefa président de république enao de matate rehefa prime ministre enao de matate rehefa ministre enao de matate rehefa homme public enao de matate Obama ozy ny olona sipany Beyoncé fananina izy ka ny filazana zay naporisika an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina anao IST an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga zay naporisika an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ilaza hoe faizo zay journaliste mianakendry izay mpanolotsaina ka naporisika an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina aza raharaina aloha ny constitution fa zao toy izy io gouvernement de transition efa tsy anao afa-tsy affaire courant io izay nampiseho mieritreritra fa avoy amin'ny gazety fa ao ambadika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny tafika zany comme rehetrarehetra zany tsy manatsara endrika an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia tokony iseho amin'ny vahoaka malagasy tsy mila démontrena fa izao izy ny président de république izy ny chef suprême des armées faharoa manaraka lalam-pandrenana izy tsy ilanandrakoto tsy ilanandrabe mifanarahana an'izany lalam-pandrenana zany zay voasoratra ao anaty lalam-pandrenana dia arahana ny vahoaka vavolombelona miara-miasa aminy le prime ministre sa tsy miara-miasa amin'ilay prime ministre fa manjary fohitana vent ny fietsika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha mitoy izao zavatra rehetra aliatsika zao zany fohitana vent zany de tatahako zao azitsika mahita film indraindray tsika indraindray ndia ataotsika hoe reto misy eo amoron-dalana eo amikion-dalana eo misy mpifankaty de sendra miady de mifanozongozon-doha de voadonany tambony lohan'ilay tovovavy de maty tsy hitan'ilay tovolazy atao indrindrindrindra rehefa ibatan'ilay razana izy hoe ho anaty tomobile nisy nantalo tampoka de nahita de nanantona fa izao mba iarovana n'ilay eloka voalohany de tsy maintsy vonono ndray le olona faharoa iny ilay nitangy la bisikleta nahita an'le namono dia vonono iny raha faky tsy na anankiray zany lasa faty anankiroa fa de zao mibatainy ao anaty tomobile le faty anankiroa rehefa andeha andevona ndray izy ry atapoka voany ere hitan'ilay mpiandry ombo ndray hoe fa iny ty ataon'le rangaha ty tsy maintsy vonona ndray lay mpiandry ombo satria nahita n'ilay zavatra zany hoe raha zavatra tsy na faty an'le lay sipany manjary faty anankitelo no hita dia ataotsika amin'ny teny frantsay hoe ainsi de suite lasa fohita en avant satria ianao tsy nanaiky an'ty de amorona an'ty satria ianao mbola tsy metimety aminao ty de amoroporona an'ty satria mbola tsy metimety aminao ty zatra miforoporony ty de tsy maintsy anao an'ty anao de en fin de compte zany ny président antsika io ny fanjakana antsika io dia anao fohita en avant satria
rehefa tsy nanaraka hatrany am-boalohany na zavatra tokony arany ianao fa mamorona artifisy tsy maintsy amorona artifisy foana ianao ovina ny farany amoronanao artifisy ka tonga stabilité ary atsara endrikanao